能改写世界。Itu naman fakanyari Februari wani Mamalia si mansuku nariba Yawambudi isuci Pamitumami Sitafati Maciawanamu Nyantanamu Bitadanamu Nasyanamu Tamparan sisa hatiku Makasih Ciri sanuniki Tumanetike Jesatiye Antamani chana Treza Malia na siaganau Naula yumanala Sila savati ju Ifane na kisika Eya kanaremo Enola intanta nasas Yesu Entiyamu Nang bikini fiana Yule sumbia na tsubana Usina Sintumanya nati Ibasi nasi Indesan masinyu Lesti na vedina Yanona yungamana nasi Fikiruma Yule levuti Yahu Sama governa puntata non vacanze volano tanto masi la sognata sale di torni sangue e non avanti chi ma siamo chiarani siamo similari che si subsidiari siamo giusto similari e già non fa la fama di Fiai namna, fienamna tisunay ng kechaka. Tiwagya po kwene kininas, alano, manjamje. Sipag talusin ako talusin. Isipakele fela nunirina Tena putyas karatamdo Kisena naru ni fanena Eksipafuna taminizao Patandreme na ukrise landa yangu Tatsipaleba ninja yavyo Zompos kwa mulati vazi Kau sering malita kireu Okyana tiana dinu Itirakiti Dihimni malala Ulamamti Tinisilafa Masumaliu Pag-ismang-zamang sibangaliu Mangalit sisipagiliu Mangalit sisasapaliu Sipasin mamapura Santi juta jingya
Manzanetsy sy bakely manzanetsy zazavavy tsara netsy sy bakely mitsikitsiky manjake postika mame tsara netsy sy bakely malala bizay tena tsy vonikio misy zavatra tsy afozako azy tena zavatra manokana matsiro tsy voasolo rasany vehivavy oaiko ze andrava ny fiaranay fa tiako tena tiako say manala bizay tsy misy lafa masomanio Rambulla si parla faccia sul cuore mangiare si pageri mangiare si jazavati si pacimba mampra sat ciuta cinga sarare si pageri veia la mini mangia la fama besani Sina kalakas, patunga de face à face, Sara Yesu si bakeli. Nade miskita azatino, si parefa manca vita sampa. Fa misy zavatra manokana koe tsy afoizan'io sy mioanana ataovy karamana ataovy mankavy fa misipa rehefa mankavy le tena mity tena tsy lanya maro minery fa very teo elana lasio sanatry manjaletsy sy pakery manjaletsy zazavavy tsy patimba mampada sady tsotra tsinga tsara lesy sy pakery manjaletsy zazavavy tsara lesy sy pakery tsikitsiky manjake postitako mame tsara lesy sy pakery Yara miara mini manjara fanambesiani sina taratas patunga de face à face tsara lesy sy pakely It gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. Got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, hearing little kids in the middle moonlight, talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living on the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was feeling
she wasn't ready, so I settled for a burger and a great snow cone. Dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, deer knitted cans in the pale moonlight. Talking about fun and dreaming about heaven. Never been a plan to tapahana ny hira satria hiran'ny misy marika tsy azo misy lalàna zany tsy afahantsika mandefa amin'izany izay apetraky ny YouTube. Mialatsiny fa tsy navita raha azo mihitsy satria taraiky tafiditra tazatrano fa dia anao ny fandarantsika androany. Ny androany dia tena sarotry tokoa satria misy seho maromaro mitranga androany ary anisan'ny mba andefaso ino zany kozinao zany tsy azomba fana mba andefaso kakazo ao hoe ino zany kakazo zany. Bon maromaro mitranga amin'seho satria manomboka mandeha any amin'ny atao hoe lalana tokony andehanan'ny tolona ary koropaka mafy mihitsy reto mpanao politika ary miezaka mafy mba tsy ho very ao anatin'ny katesizy. Mandeha daholo ny manipulation rehetrarehetra, mandeha daholo ny désinformation, mandeha daholo ty zavatra rehetrarehetra tia dia ho resahantsika hanao survol kely tsika angambany par rapport amin'izay mba tsisy ny hoe miangatra na ohatran'izao. Zao moa zany rehefa nahita an'le fisehon'ny zavatra tao anatin'ny 2 andro na 3 andro dia resaka guerre de com izy. Tsy ny 2 andro akory na 3 andro fa herinandro zay. Fa nanomboka nampivory ny eglizy ary nahavory olona. Tsy zany no teny hoe tsy niatso mpanao gazety zay fa ny ray aman-dreny mon père Prospera Ramana Triarivo angambany izy zay na Ramananarivo tsy tadidiko fa ho soraty eo re olona ho anareo zay matadidy. Tsy niatso mpanao gazety zay ozy izy fa avy eo izy niparitaka ary nalaza be le fivoriana. Lamesa nefa nataotao izy sy ny karazana. Nanomboka teo ny guerre de com enjana ary nanomboka tany amin'ny afara tany amin'ny ary mbola tsy tapitra akory ary fa mbola mitohy mandrakity ny androany ny famoahana ny note de dépense na ny engagement de dépense nataon'ny ministèran'ny budget sy ny na économie sy ny finance MEF économie ministèran'ny économie sy ny finance angambany izay filaza azy na budget finance tsy fantako tsony satria miova loatra matetika le anarana ao Madagasikara ka tsy fantatra tsony zay tena marina ny amin'izy ireny ministèran'ny économie et finance satria MEF. Ka izao ny hitondrako ny resaka dia amin'ny alalan'ny fitarihan-tsaina, amin'ny alalan'ny tatasika sady manazava ako no mametraka hoe manipulation à gauche, manipulation à droite. Mitovy ihany ireo. Rehefa ary dada le coïncidence le calendrier zany hoe tena miasa Andriamanitra ao anatin'izao zavatra zao. Averiko tena miasa Andriamanitra ao anatin'izao zavatra miseho ao Madagasikara zao satria ny antony de zao. Tsy coïncidence na calendrier le hoe 17 mars tena voakan'ny Real TV nizao dia mpanao gazety ny Lacroix zay fantatra
fa amin'ny église catholique no invité du jour omaly le natsoky teo hoe pasteur Mopera Prosper. Quelques jours avant zay ny pasteur Teindrazanarivelo Jacob Emmanuel raha tsy diso aho. Ny afankapitron'izay zany hoe ny moaly maraina ihany efa tamiko miara valimanana nidahatra ary mbola avy any amin'ny ekipandra valimanana ihany koa ny RMDM nivoaka androany ny détail amin'ny resaka engagement de dépense nataony ministèren'ny économie et finance. Da zany hoe tsy miresaka tena mariako tsara mihitsy tsy miresaka engagement de dépense izao na izao fidirako amin'ny atsipriany iny fa amilahady anaovako émission spéciale iny de démontreko aminareo eto ny manipulation machiavélique ao anatin'io zavatra io. Ça n'enlève pas les fautes et les torts de l'État. Fa il y a matière à manipuler, matière pour manipuler et pour manipuler l'opinion ao anatin'ny karazana skopy navoakan'ny RMDM diaspora iny. Satria raha nandry ianao mamaky an'izany hoe fomba famakina an'izany hoe engagement de dépense zany de tratran'le manipulation. Ary saika tratra fa saotran'Andriamanitra hoe saotranao Jesosy mba nampianarinao ka nahay namaky hoe itiny zao sakina zao de alefa chapitre par chapitre tsy ny karazana. Mais ça n'enlève pas le fait que maninona no remboursement na fanafody ana olona tsy voan'ny coronavirus ary amin'ny chapitre ana engagement contre ny coronavirus no engagena l'izy. Misy olona tsy mérité ekeko fonctionnaire, haut fonctionnaire, retraité mbola misy adidin'ny fanjakana ndraiky tamin'ny hospitalisation zany na ny évacuation zany fanaizana zany reo le évacué reo tsy ao anatin'ny compte-ny coronavirus. Donc tsy tokony any amin'ny chapitre ny coronavirus mihitsy no affecté na l'izy. Zay aloha ny anankiray zany. Votonao ro Ngaratsiraka Didier, ry général Rakotoary John, izy koa le anankiray avy amin'ity lahy ty, nitovizan'izy ireo de samy fonctionnaire daholo, haut fonctionnaire daholo. Zay mahatonga ana miteny hoe tsy azo jerena amin'ny koropaka iny ka enti-po rangotra fotsiny eo de tonga de mandray amboliny fa tsy maintsy analysena point par point par rapport amin'le fivoahan'le vaovao fararaisinao amboliny l'izy de tena tafiditra tanteraka ao amin'le analyse premier degré zay tia miditra ao anatin'ny sainao de manipuler anao. Fa raha ohatra ianao adedinao l'izy rehefa aveo chapitre par chapitre, je n'ai eu que 15 minutes pour analyser ça, fa hitako hoe c'est trop gros. C'est trop gros. Na izany na tsy zany de zao. Tokony fantarina hoe hatraiza ny limity sy ny hoe pouvoiranna ancien haut fonctionnaire amina resaka engagement de dépense amina evasanina sy ny remboursement an'izy ireny. Ary ny anankiray koa de hoe fa maninona ny zanak'olona 20 taona mahazo eny bon zanaka haut fonctionnaire angamba le izy mazava azy fa mba tsy hisiny hoe hitenenako diso eto de alao ahako sintona kely
mandinika mihitsy satria tsy azoko atao no miteniteny foana amin'ny akama sy ny olona manaraka anazy satria na le reportage na le scopy tsara de tsara impeccable oatra zao na le scopy zao fa zao ny zavatra teneniko eto tena mialatsiny aho za tsy afaky ny iray tsikombakomba amin'iza na iza ao anatin'io mety ny zavatra nataonareo c'est parfait tsy mety ny zavatra nataonareo de ty tadidio zay teniko zay misy namako akaiky ary nanisany nakarary ny foko nalasana anazy tena nalahelo fa zao kosa nefa vu les procédures sy ny zavatra mitranga amin'le engagement je demande à ce qu'on m'explique hoe tiany lalàna mifehan'io engagement io tiany zavatra miseho amin'io alohan'ny lady zay mahatonga ana amin'ny teny hoe alao aloha hieritseritra tsara hijery hoe ito ny lalàna an'ity ty ny cadre an'ity ty ny zony amin'ity entort ve ny ministère amin'ny finance entort ve le olona nangazena any amin'le zavatra tsy tokony ny angazena azy ny conscient ve le olona ty vola mena azy ty ny hoe vola amin'ny coronavirus be de be ny fanontaniana mipetraka amin'io fa tsy tonga de exploitena fotsiny le izy journalistiquement en vue ana scandale loatra an'ireny sady me ia scandale en la matière raha Tsiraka Didier n'a jamais été déclaré comme étant atteint de coronavirus. Comment ça se fait que ny remboursement amin'ny fanafodiny dia avy any amin'ny chapitre ny coronavirus na izay fotsiny ary iza ny disony zany ny finance manao ny remboursement dia manao ny affectation sa le olona mandray n'le vola satria le olona mandray vola tsy voatery mahafantatra hoe any amin'ny zavatra ohatran'izao ny engagé-ny ty zavatra ty plutôt scandale hitako atara dia tena hoe ahoana any amin'ny engagement ny engagement de dépense zany na hoe état récapitulatif des dépenses Covid ny zavatra hitako ato io misy carburant zany tonga de 595 millions tadidio fa any amin'ny carburant ny finanandrala saosy any ny finanana saosy toko 500 tonga de 595 millions 365 ok denrée zany tsy fantatro zany indemnité olona 345 millions inona daholo zany location restauration mahatratra 218 millions zany ariary daholo zany teneko zany zava-doza restauration misy amin'ny 2 milliards izy ato misy hoe payé en espèces sorti en espèces sorti en espèces 218 millions de chapitre akory mandeha par détail hoe reto ny détail any dépense any reto coronavirus reto oui ny vola mivoaka espèce navoaka hatramina prime de risque 1 milliard 338 millions 200 000 remboursement misy an'izany 263 millions total ny vola mivoaka espèce ry malagasy dia 4 milliards 012 935 038 day nataoko aminareo hoe nisaotra nanokatra an'le pan zany hoe le ahafahako manao analyse an'le izy azoko daholo ny référence sy karazany reto kanefa na izany anaty zany tsy maintsy verenako ihany koa ary jereko ny momban'ny le reportage le karazana mini reportage nataon'ny RMDM diaspora iny na izany anaty zany miteny ateo hoe ny lohatenin'ny tatasika atsika dia hoe mitovy ihany
ireo. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Inona ny tena zavatra nanjoa antsika tamin'ny 2009? Na zahay izao ara nanao an'izany. Niezaka mafy mihitsy namoaka ny zavatra tsy mety rehetra nataon'ny Ngara-Valimana. D'accord? Niezaka ary niezaka. Taty aoriana tsy maintsy misy olona manko opportuniste amin'ny tolona. Na ty tolona ataoko ty arany tena lazaiko anareo fa efa manomboka misy mijapy izy zao. Zany hoe heureusement ao anatin'le olona mijapy azy misy olona honnête dia miantso aho hoe ahoana monsieur Fleury, ahoana ny ohatran'izao, ahoana ny ohatran'izao, fa norevitra amin'ny zavatra atao. Fa misy olona dia mieritreritra hoe nandra Fleury Rakotomalama dia hoe ambakaina fotsiny amin'izao rehefa mandeha ny zavatra tokony atao. Ino moa zavatra hafa iny? Rehefa nanomboka zany ny hoe ny 2003 zany, dès l'année 2003 efa nahita hoe tsy tafa ary tsy mety ty Ravalomanana ty. Zany hoe eny taona manintsy zany tao anatin'ny tanindranony tenanay, tsy midika akory hoe antitra zao, no ny tolona niezaka analana zany Ravalomanana zany teo amin'ny fitondrana. Idirako par détail manko reo izy rehefa avy eo fa ny Real TV omaly dia nanazava tsara hoe inona aby nahatonga ny Ravalomanana voatery tsy maintsy nasory. Izy ihany moa no nanazava an'le dimy, tsy mampaninona fa ho azavaiko koa le izy, satria il a expliqué à sa manière. Moi, je vais expliquer les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils s'étaient passés aussi. Exactement hoe inona ny zavatra miafiny 2009. Fa zao tsy rehefa hoe mamoaka zavatra anankiray ny opposition amin'izao fotoan'izao dia midika fa ny opposition amin'izao fotoan'izao zany hoe Ngara-Valimana dia manana ny solution. Attention, attention, ça veut rien dire. Tsy hoe mamoaka an'le zavatra hoe tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana dia mahita dossier scandaleux, dia mahita dossier, mahita scoop, dia midika fa manana solution crédible. Zay foana manko ny antsika malagasy. Rehefa misy olona manaratsy olona anankiray dia mieritreritra ianao fa crédible iny olona iny, valable amin'izany koa za tompoko. Analyseo tsara, manaova tsara ianao enquête ampandinihana momba anahy. Fa efa lazaiko aminao fa za tsy manana eritreritra akory na bitika kely ohatran'iny ary zany hoe andehanao filoham-pirenena zany. Tsy mieritreritra an'izany aho. Dikan'izany lany fotoana eo anao raha zany anaovanao analyse hoe ahoana ny Lery, ahoana zao, crédible ave Lery sa ahoana, ny zavatra teneniko koa analysena hoe crédible sa tsy crédible. Tsy hoe raha mamoaka dossier scandaleux, mamoaka dossier scoop en vue ana scandale, manipulation, ny opposition sy ny fitondrana. Zay manko ny zavatra ataon'ireo. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe mitovy reo. Mamely Ravalo dia mamely ny Ravalo indray koa ny mpitondro. Dia eo mitsangilo leo zalahy. Na i Ravalo na i Andry Rajoelina dia lasitra ray mitovy. Samy manararoatra ary mpanararoatra fanjakana. Tompony dictature, tompony autoritarisme, tompony tsy refesy mandidy. Tsy afaka manao publicité ianao zao amin'izao fotoan'izao. Fa ny Andry Rajoelina daholo ny mpanao sy ny resaka mpanao publicité rehetra
sy ireo akamakama miaraka aminy. Tsy afaka nanao menaka ianao tamin'ny andron'ny timina. Zao koa ianao mbola tsy afaka manao menaka amin'ny andron'ny izy teo. Andro radio ny entreprise mpanao lalana tamin'izany andro. Rehefa tsy Colas dia Alma. Colas, Alma na SNTP na miaraka amin'reto sinoa, reto malagasy kely nanomboka mba nanao lalana. Dia teo ny taraiky. Ny marché tsaratsara rehefa tsy Colas dia Alma. Rehefa misy poste ministériel na ambassadeur na poste tsara dia tia Kobozy. Amin'izao fotoana izao mapara na Armada. Ao anaty Armada tsy inona mitambatra ao izy menakavy. Mitovy ihany ireo. Raha olona hitanao zao fa tsy crédible, vadin'olona rangalarina, manambara en bonne et due forme izy, lasa izy miteraka vadin'olona ry, mamoaka zavatra anankiray, tifitra olona anankiray. Iny ny tifitra ny Lalatina ohatra, tifitra ny Rina ohatra. Dia raha ohatra ianao mandinika, ataovy ny fandiniana, tovy ihany le film. Miala viza B ianao, miala viza A ianao, dia miditra viza X. Ka raha ohatra ianao tsy mandinika fa tonga dia trano hoe io le scandale miseho, mamaka scandale ny radio momba ny Marc Ravalomanana sy ny ekipany. Dia raha tsy mandinika ianao dia tafiditra manipule, io fa voa Ravalomanana. Kanefa le andro radio mamoaka azy dia bantsy crédible koa. Lasa indray mamoaka ny ekipany raha izy teo Ravalomanana. Dia jerena nefa le olona mamoaka an'izy koa tsy crédible koa. Dika zany mitovy lasa-tsaray ireo. Ka sao dia tafiditra ao anatin'ny piège ianao. Hoe io scandale dia mivandray. Misy olona mako, olona akaiky azy ohatran'izany. Mandray roa izy. Tsy vita mihitsy le makasafidy, ohatran'izy ohatran'ny lasalasa indray zany Ravalomanana zany. Ravalomanana indray aloha. Ohatran'ny manomboka miainga ao zany hery radionary mampiana zany. Miainga be ao ny communication zany, ary zany no mety ho tafaverinao. Lasa indray izy aloha hery radionary mampiana indray. Ohatran'ny metimety reo ny any amin'ny Fleury zany. Lasa indray izy makany amin'ny Fleury. Hitan'ny olona rehetra hoe iny, maromaro reo ary be dia be jerena rehefa manao analyse digitale ianao, ny olona manao an'izany sady izy no atsy no aroa ary manana compte fake karazana. Tandremo. Anatra apetraka amintsika vahoaka malagasy mihitsy. Tsy midika akory fa raha ohatra mamoaka scandale momba fitondrana Marc Ravalomanana dia Marc Ravalomanana ny solution. Eo ianao ny taraiky raha izay no ndady. Satria ny zavatra fond de commerce andro radio sy Ravalomanana dia mitovy. Andro radio manaratsy ny Ravalomanana, Ravalomanana manaratsy ny andro radio. Anaovana izay anapotehana any andro radio, ary andro radio manao izay anapotehana amin'ny Marc Ravalomanana. Dans les deux sens, les deux ne sont point crédibles. Samby efa hitantsika amin'ny fomba fitondran'izy mitsanireo. Takoana ny Ravalomanana amin'ny lalana vita, masonao sy mipon vita amin'ny masonao. Izy efa manao exportation tsisy miresaka bois de rose tokoko. Izany atao hoe bois de rose zany raha tsy nanomboka tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana. Izy mividy boina atao ambadika, tsisy appel d'offre, tsisy consultation. Aza tiny fa ny Banque mondiale voaterina anao hoe okizay midina daholo ny robinet fa mifangaro ny compte-ny Tico sy ny volam-pirenena, volam-panjakana. Ohatran'izay ihany koa exactement amin'izao fotoana izao. Dia nataoko aminareo hoe anao fanadihadiana manokana mihitsy amin'io, satria tsy vitany hoe hito ratsiraka ny angaziaty dia pour 2 millions ariary io, tsy izay fotsiny io. Tena mila expertise mafimafy ary impartial io. Satria
ny zavatra hitako foy eo fotsiny zany ataon'le engagement le am'le hoe coronavirus ny tena misy ny abus aiza de misy an'izany hoe j'ai pas envie de me tromper pas bon je vais le vérifier misy an'izany hoe volany mena espèce somme sortie en espèce de mahatratra 4 milliards ariary incredible aide sociale 450 millions installation et réhabilitation 286 millions de rehefa jerena indray le engagement atao amin'ny covid sy ny karazany de ny hôpitaly manara-penitra polyclinika ilafy ny tena mihinana be ao miaraka amin'ny institut Pasteur zany ny zavatra mandeha ao ahoana ny procédure anaovana an'izany ny en tout cas misy ny hôpitaly malagasy be deaibe ary tena tokony ampidi-bola ho an'ny hôpitaly na be felatanana na Ravangy Andrenavalona fa lasa mivily makany amin'ny hôpitaly polyclinika ilafy tenenina aminao hoe mitovy reo info tsy maharaka ny test gratuit tamatavy covid le resaka zany hoe tsy maharaka ny testa amin'ny tamatavy ny testa io atao eny amin'ny aéroport io misy tompony io olona akaiky ny fitondrana ny tompony io ka io zany ny taritako ny saitsika rehetra hoe efa tokony hitodika any amin'ny zavatra hafa ny mason'ny malagasy masonao malagasy fa raha hialana akato tsika de iverina amin'ny ambodepony de za tena miteny amintsika mihitsy hoe tsy misy olona nandra mihoatra antsika malagasy tena miteny an'izany lasitra ray ho ary mitovy kapoka ray ny mode de gestion any Marc Ravalomanana sy Angelina la seule différence de zao takona ndry amin'ny asa sy zao manko le filozofia nany ka Ravalomanana mbana vitavita aloha na nakary izy tsy de nakabetsaka le aza ity tena nakabe zany hoe samy naka zany izy fa ndray nakakelony Ravalomanana efa nanakarena vao tonga teo amin'ny fitondrana azafady toko tonga teo amin'ny fitondrana Ravalomanana vao feny Magro Madagasikara ary tanin'ny Roso sy ny Soakodisy ny vita lasivana tamin'izany chambre de commerce antiko tenenina eo azafady aza kipo ny masonareo devant ny fe marina tsy misy ny zavatra hoe raha nisy ny filoham-pirenena azo lazaina hoe mivoaka zéro aferiko filoham-pirenena mivoaka zéro de ny professeur Albert Zafy sy ny Ahery Rajaonarimampianina mivoaka zéro mety ny tomobile de iny izy ary anisan'ny tena tsy afenoko anareo fa mbola tonga saina hatramin'izao hoe raha izavy zany filoharera kotomalaza amin'ny filoham-pirenena teo zany manko tony mahatonga na tsy intéressé amin'izany de zavy de andeha tongotra ve za aty à Paris amin'ny andro mangatsika be io en plus ino any Madagasikara any amin'ny tany razako za tsy mandeha tongotra miaraka amin'ny vadiko de za filoham-pirenena tsy misy filoham-pirenena ka hoe mipetraka aty a Frantsa zany ka tsy limousine mitondra azy na hoe mipetraka amina vilamby laibe etakaikina eto zao misy olona ambony taloha tany Benin sanonina anareo ny anarana vilamy laibe mieritreritra anao hoe tena raha zay vavana voaka tamin'ny Rajaonarimampianina mivady zay reny le olona nefa ny jerena le sase tsy aliveny maso koa alatsiny atokoko raha andeha anao fanadihadiny anao jerenao daholo ambakiny sase etin'le olona hoe aliveny maso ty na hoe iny avy niatrena vidy tsy haiko tao amin'ny foketra
macarona ohatran'izany na hoe Galerie Lafayette. Tsy haiko aloha izy satria ohatran'ny quelconque le arina vidinan'le zavatra ary izy ara kelikely eo am'dire parfum na chaussette ny vidina na cravaty tsy fantatro. Tsy afaka niteniny amin'ny Didier Ratsiraka aloha eto satria ny antony dia zao tafiditra ao anatina polémique. Vao any keo nanao hoe je retrouve le Didier Ratsiraka que j'apprécie. Heureusement natao que j'apprécie. Fa tsy natao que j'apprécie. Fa na izany anaty izany mipetraka ihany midody tsy responsabilité an'ilay Ratsiraka Didier no manao ny engagement any amin'ny finance fa responsabilité an'ilay ministre ny finance. Kadalan'ilay ministre ny finance raha ohatra hoe olona tsy voan'ny corona no any amin'ny volan'ny corona ny affectena ny remboursement ny Andriamatoa Ratsiraka Didier zay haut fonctionnaire filoham-pirenena teo aloha. Io zany aloha zavo zay. Adalany le ankiray kanefa na izany ohatr'izany mila mahafantatra koa izy hoe ahoana moa ny engagement an'ity zavatra ity. Mindraisana espèce ve vola io sa mindraisana virement dia ao anatin'le virement hita le affectation rehefa aveo. Nefa nahoana zalahy avy any amin'le virus izy no ananinareo ka feno zay zavadray dia lazaiko amintsika menakavy hoe sao tsika lasa varindrina dia hoe iny zany manko ny fond de commerce andreo teneniko anareo. Ohatra fotsiny zao lazaiko anareo rehefa misy olona éliminer olona amin'ny politika dia fanaratsiana natao. Mety hitenenareo hoe ianao no Fleury Rakotomalala manao an'izany mialatsiny averikany hoe tsy intéressé amina place politique fa za tsy maintsy manazava ny vahoaka hoe ty olo ty mety ty olo ty tsy mety. Reto groupe reto mety reto groupe reto tsy mety. Tsy maintsy hazavaiko zay ary tsy maintsy lazaiko ny lafy ratsy ary lazaiko ihany koa ny lafy tsara. Tanteo ao ateo saika tena hoe nina mifaty mivoaka le RMDM diaspora enjana be zany scoop zany. Fa rehefa nidirako lalindalina izy dia milady ny rendez-vous. Tovy ihany reo lasa tsara ihany reo fa naratsy ampitoerana ry zalahy fa ny tena marina rehefa tonga eo koa raha vanomanana vao maika dangereux koa ny zavatra hitranga satria irrelancer ny économie izy. Ndao enotsika amin'ny teniny tamin'ny 2009 araky ny reportage nataony Real TV omaly. Tiako hazavaina amintsika manko dia zao hoe betsaka ny zavatra tsy azony mopera na hyper prospera tenenina omaly. Betsaka ny zavatra tsy azony tenenina fa izaho afaka miteny azy. Ka alao alefa ny fanazavana eno tsara makararo ny fonony timony ity makararo ny fon'ireo mpanaraka andravalomana ity fa tsy maintsy enona ary averina satria izay ny tantara. Ndavara. Tsy ondalana anankiray tsy maintsy andraisako za samy rery fanapahan-kevitra ankehitriny. Noho izao fisavorovoroana misy tsy fitovim-pijery na eo anivon'ny 10 na eo anivon'ny fanao reo efa tena fanina tanteraka le rita amin'ny oro io satria tsy teny malagasy zany hoe tsy fitovim-pijery zany fa tsy fitoviana fijery no fiteny eno tsara ny. Noho izao fisavorovoroana misy tsy fitovim-pijery na eo anivon'ny 10 na eo anivon'ny olom-pirenena. Zava-dehibe loatra nefa ny famerenana aingana dia aingana ny filaminana sy mba ahafahana miasa miaraka nandinika aho na makafaka lalina
ny toejavatra misy eto Madagasikara ankehitriny. Tiatsika loatra ty firenena malalatsika ty. Ary samy malagasy ny menakavy, samy tia tanindrazana, ary samy mitady zay hahasoa ty fireneny ty. Koa tenaiky fa ampahendrena ny fanapahan-kevitra ho raisiko dia ny fandravana ny gouvernemanta ary ny fanolorana amin'ny fahefana ananganana directoire militaire. Zay ny teniny Andriamatoa Ravalomanana ny 17 mars 2009. Alohan'io ny tenenan'io dia nisy acte sy opération dissuasive nataon'ny Tafika nitifitra any Avoloha ary nizolena tanteraka any Avoloha na tamin'ny rano na ny jiro sy ny karazany. Rehefa nandeha io tirana rokety io dia natsiarotsiaro ny Ravalomanana hoe tsy voarefiko ny heriko fa ny herin'ny zalahy zany miantramiko zany. Nalaza manko le teny hoe refesa aloha ny herinareo alohan'ny andrefesanareo miana. Teo izy nampisehoan'ny miaramila azy tsara mihitsy ary tena voatery izy nanao ny démission io. Démission io zany tompoko satria famendrana fahefana ho any amin'ny Tafika. Kanefa na izany ary zany aza avaiko anareo hoe fananinona no izay no fanapahan-kevitra no raisin'ny Ravalomanana hoe omena ny Tafika le plus haut gradé. Misy toy fa azonareo toizina ny fitondrana satria ny antony de zao. Azadiny fa naniraka émissaire niona tamin'ny Ratsiraka Didier Indro Ravalomanana. Mbola velona ireo olona aty Frantsa. Ratsiraka Didier nanoro azy izao atao. Meo an'izay miaramila au gradé indrindra ary raha tsy diso ato miampy ary izay hoe zokiny indrindra koa. Miampy arizay izay raha tsy diso ato. Izay no nampatonga le fanapahan-kevitra rehefa tratran'le pression militaire sy pression vahoaka nga marika Ravalomanana. Kanefa ny tsy fantatry nga Ravalomanana dia ity. Indro ihany koa ny secrétaire général ny présidence tamin'izany andro zany no nangiavany nga Ratsiraka Didier, ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier anampy amin'ny fanonganana any Andry Rajoelina any marika Ravalomanana. C'est un lapsus révélateur. Attention. Anonganana any marika Ravalomanana izao. Hoy nga Ratsiraka Didier ary izy tena no miteny an'ity. Hoy izy hoe tsy fanonganam-panjakana io. Voilà pourquoi j'accepte. Marc Ravalomanana n'a jamais été élu président de la République de Madagascar. Je le sais, vous le savez tous, mais vous fermez vos yeux. Tsy lany Ravalomanana tamin'ny 2002 tompoko. Tsy lany koa Ratsiraka tamin'ny 2002 tompoko. Tsisy olona lany tamin'ny premier tour. Ary indrindra tamin'ny 2006 Ravalomanana tsy lany. Voatery ny piana ny tso tao amin'ny intérieur ary zay natonga namoronana ny CENI fa tsy ministera tsony ny tantana ny fifidianana.
satria navadika Ravalomanana ny résultat tamin'ny 2006 alohan'ny nahafatesany jiro resy Ravalomanana ary nisy minimum écartna 3 points zany hoe 3% zany resy Ravalomanana mbola velona daoly ny olona natsiaro an'izany tao anatin'ny décompte de voix voaterin'ny pihana ny jiro tsy hay ny tanana tsy valaharana napiky azy teo fa rehefa nirehatra ny jiro avy eo mivadika ny résultat Ravalomanana no nitarika. Il n'a jamais été élu président de la République de Madagascar. Je souligne, je persiste et je signe. Déclaration historique zany teniko zany. Afaka manaporofo an'izany ngady idiratsiraka. Afaka manaporofo an'izany ireo ACC mbola velona tamin'izany andro. Fa forcina niaraka tamin'ny Ratsirahonana si c'est vrai ny aspiration populaire tananarivienne no natonga an'izay. Zay zany aloha azava. Zay no natonga ny Ratsiraka Didier ny teny hoe tsy hanongana ozy izy satria il n'a jamais été élu. Fanampy aozy izy. Ary rehefa nandeha ny fifanapahana, misy fampiresahana sy ny fanarahana tao, dia tsy Andry Rajoelina mihitsy no mitondra. Zay nataoko anareo hoe lasitra ray zany Andry Rajoelina sy marika Ravalomanana zany. Ravalomanana tsy lany tamin'ny 2002, Andry Rajoelina tsy ny fanarahana mihitsy hoe izy no hitondra, fa tonga dia tsy ny teny am-panidinana ny seny ny pouvoir. Zany hoe ny voafitaka atao anatin'ny film io zany, ary zay manko le famarinana tenenina fa ilaina ny afantaran'ny vahoaka zany dia Andriamatoa Ratsiraka Didier. Ny ametraka amin'ny fampihavanam-pirenena izy miaraka amin'ny professeur Albert Zafy. Aza adino fa rehefa mitsoaka Andry Rajoelina dia voaterina fenina tany an-tranon'ny professeur Albert Zafy tokoa zay vao nakany amin'ny résidence. Raha misy mahatsamy teny an'izany hoe diso dia asevy mitsangana izy. Tezantsika le izy. Averiko zany fehany dia zao hoe ny tapaka dia tsy Andry Rajoelina mihitsy no hitondra amin'ny firenena. Ilaina koa ny manazava hoe maro ianareo no miteny hoe Ratsirahonana c'est un stratège. C'est faux. C'est un opportuniste. C'est un constitutionnaliste opportuniste. Satria hitan'le dala hoe ary zay no mahatonga an'ity Ratsirahonana ity malotika amin'ny communauté internationale ny Ratsirahonana dia nanaovany manipulation tamin'ny 2009 iny. Tokony mijanona teo amin'ny miaramila izy dia rehefa tonga tafody Ratsiraka zay vao nampitaina tany amin'ny Ratsiraka le fahefana ametrahana ny tena fampihavanam-pirenena. Ny isian'ny constitution vaovao karazany 4 no tokony fidiana teo fa tsy ny Andry Rajoelina irery. Ary izay zavatra iny natonga amin'nga Nicolas Sarkozy contraint, il a été contraint de reconnaître que ça a été un coup d'état. Satria tsy ny fanarahana ny zavatra nataony Andry Rajoelina. Ny filohan'ny Repoblika dia mamoaka ampanankery izao itsy volana izao. Andininy voalohany. Atolotra direktora miaramila tarihan'izay zokiny indrindra eo amin'ny laharam-boninahitra ambony indrindra ny fahefanafeny. Izy ny filohan'izany. 17 Martsa 2024, 17 Martsa 2024, 12 taona lasa katroka androany no nametra-pialana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana no nietsika an-dalabe izay nitarihany ben'ny tanàna ny Androajoelina. Ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy no tao ambadiky ny fanonganana azy iny hoe Marika Ravalomanana tao amin'ny fandarana miara-manoja androany. Raha ohatra nareo manontany azy zao dia hoe ahoana ny fahitanao ny zavatra nisy tamin'ny 2009. Disa hoe satria zay natao hoe DIM. Tsy naitsy nisy tao natao hoe DIM dia ny D diplomate, I idéologie, M militaire, E zay madimo azy économie. Dia ireo miaraka.
nanao an'ilay fanonganana. De efa fantatra izao daholo hoe reto. diso ary diso tanteraka. Averiko ny fomba tenenana azy afantaranareo azy hoe vain'ny adala foana ny tantara. Ianao a Dim de ny D diplomaty, I idéologie, M militaire, E zay madimo azy économie. De ireo no miaraka nanao an'ilay fanonganana. ireo no miaraka ozy nanao an'le fanonganana. Nanao an'le fanonganana. Ahitsiko ary teneniko mihitsy hoe diso. Ireo no miaraka ka nahatonga. Satria nanao. Ireo no miaraka ka nahatonga ilay fanonganana. Ndao ary zatsy izy. Diplomatie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé l'ambassadeur français. Izy amin'io ny économie dépendante de la France, des États-Unis, d'Allemagne, bref, ny Europa occidentale. Lobbying matanjaka be zany. Noroahany ity diplomate frantsay andany ianao mody fa tsy mila espion zay fa raha ny tantaranao de mpanongam-panjakana ianao ka tsy mila anao zay eto Madagasikara. Anko fareo izy Sarkozy. Io sa mantsy amin'ny koziniko zay hoe ianao pro Ravalomanana io vita Ravalomanana. Tsy mahavita ny dady zany nareo. Vita Ravalomanana tady zay teniko zay. Idéologie. C'était pas tellement de l'idéologie, chers messieurs. Non. La façon dont vous avez conduit la nation, le pays, natezitra ny olona ny autoritarisme, ny dictature napetraka Ravalomanana, zany hoe ny idéologie napetraka Ravalomanana en matière de gestion, liberté d'expression, liberté de circuler, liberté de manifestation, na de manifester, na circuler, na d'exprimer. Tsisy mirespecter Ravalomanana. Nataony nangididy teo ary zay miainga tonga de any ampigadrano. Raha zay no antsoina hoe idéologie de idéologie. Fa ny tena marina, mode de gestion, mitondràna an'le firenena mihitsy, zay tena tao anatiny dictature sy ny autoritarisme tanteraka. Zay olona midisy convenirany zany de tsy mivivre an'le tantara ary tsy honnête ary impartial au anatin'ny analyse. C'était un dictateur, un autoritaire, sans vergogne. Militaire, mazava ho azy fa ny miaramila de tamin'ny Ravalomanana. Miaramila lasa mpiandry be ronono. Moramora ve zany efa naveriko taminareo iny tantara iny. Général Randjeva, ministre ny défense, miaraka tonga amin'ny hélicoptère izy mindala. De le rino le mitangatanga le amin'ny paltaony. De asa angamba asa zay madidadidaka azy eo de ozy izy mantsy an'le général ministre io elavely eo masom-bahoaka eo zany satria le hélicoptère zany efa nijanona le moteur. Ozy izy mantsy an'le rangaha. Elavely ty tsy mba malala mafana asory lesa paltaon'lay iny. Menamenatra le général militaire nany. Mbola velo le général Randjeva iny azo antaminana zany. Raha miteninareo ilaino zany. Ny économie. Ny économie de misotranao no honnête ihany ianao tenin'ny économie. Satria ianao te higeste amin'ny olona nazavan'ny olona ny hoe dimy. Fa io dimy io no natonga anao niongana. Fa tsy hoe io dimy io no nanongana anao. Non, io dimy io no nampatonga anao niongana. Ny économie de araky ny lazaiko teo hoe mifangaro ny paosin-davalo na du moins ny compte-ny Tico sy ny compte-pirenena tamin'izany. Ary tena mahazo vahana ao anatin'ny compte-pirenena
ny compte-ny Tico ka voatery nanidy ny robinet ny banque mondiale sy ny FMI. Raha ohatra nareo afaka midémontrer ny contraire an'izay dia tsy maninona fa nisy zany tompoko. Ireo zavatra ireo no nitambatra araky ny nazavaiko malo hoe ninona eritreritry ny diplomatie ka tsy mifandraiky amin'le aspiration populaire ery ambany dia tsy tafy io. Le izy tena mifanaraka en harmonie amin'le situation le dimy dia iny no miteraka dinamika na tonga andravalomanana miongana. Satria feno ny fepetra ny diplomatie, ny initiative amin'ny vahoaka, ny miaramila, ny économie catastrophique. Satria ny résultat tsy tonga tany amin'ny volaniny vahoaka e, fa plutôt tany amin'ny volaniny Tico sy ny team malizy. Zadino fa tamin'ny andron-dravalomanana niakatra 100 ny lasantsy, niakatra 100 ny vary, menaka ohatran'izany keo. Fatao izany. Dia efa fantatra izao daholo hoe reto ny olona nanao an'ity, namolavolana an'ity. Todininy atao noho izy moa ty fa anona leny. Nga Sarkozy ndresako. Za koa tsy miaratra milaza marina satria zay niady tany Canada. Tamin'izay tany dia niady zay tany. Fa maly mihitsy hoe nahoana moa no ny francophonie no tsy atao any Madagasikara fa narefa tany Kinshasa. Raha manontany amin'ny marina zany ao dia resahako marina. Dia fa maly zay sisy dia lasa izy. Dia le premier ministre Fillon resaka tamiko tao. Dia premier ministre Harper milaza tamiko hoe ataotsika ranao fifidianana dia izy lany. Lany vala amin'ny fitopolo isan-jato ny hoe alao atao any Antananarivo ihany izy. Nambara amin'ny filoha teo aloha Ao a. Nisy izay fifamaliana tany nino izy teo tany Canada zay. Ary tena hoe d'un revers d'une main balayen'i Sarkozy izy ary tsy nitarahiny Sarkozy. Ohatrany hoe sy parlez-vous m'intéresser. Dia le ry miresaka amin'le français amin'ny ambakavaky iny tsy fantany fa afa amin'io andro io, amin'io oro io, Sarkozy efa mieritreritra fa hoe d'ici peu tsy ravalomanana intsony ny filoham-pirenena. Quand un pays comme la France décide que ce monsieur d'ici peu ne sera plus à la tête de la nation malgache, et moi je peux vous garantir que respecter ny timing amin'izany ary vitan-dralahy zany. Dikan'izany tsy azonao satria le rangahy manko taitay bombony zay mitsefatsefaka taitaitra zay izy io. Tonga dia ozy izy le namak'izay il est dans le déni, ozy izy le namak'izay filaza azy. Tapitapika eo dia taitaitra dia ohatran'ny sarozeny pouvoir tsy ananany akory. Tsy vao androany ianao nilaza an'izany hoe Sarkozy zany, androany ianao vao samy laza an'izany. Satria efa ny difficulté le olona hoy ianao. Fa za tompoko efa miteny an'izany depuis ianao niala teo amin'ny fitondrana. Efa miteny an'izany ary efa navoakako public zany, efa fantatry ny vahoaka ray manontolo zany hoe Sarkozy anisan'ny tanana nanombana anao. Donc zany tsy scoop zany ho an'ny olona fa hoe io anao ny reconnaître fa marina ny tenin'ny Fleury. Angamba mety ho scoop eo anatin'le izy efa niteneniko efa ela zany. Ary karavalomanana ihany koa fa raha tsy lavitra noho ny antony nanenjehana sy nanonganana azy tamin'ny 2024 ny zava-misy ny ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Eno tsara. Raha tsy lavitra noho ny nanonganana azy tamin'ny 2009 no hanonganana azy nanonganana ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Vérité moitié dit. Zay no mahatonga ana miteny aminareo mitovy lasy tsara ihany reo. Satria ny epoka mivoatra. Dia dikan'izany melehibe ny zavatra mitranga. Fa tsy midika akory zany hoe cellulaire na microscopique ny zavatra nataon-dravalomanana tamin'izany andro. C'est faux. Izy ihany eto ny reconnaître an'izy ndao. Tany ahy ianao hoe
ren'le foyer de tension sy anany tranga tamin'ny 2009 reny a natonga an'ireny fanombanam-panjakana reny a dia ahoana ny fahatsiarovana ho azy tena mampitamberina ato an-tsaika ny zavatra nisy ny zavatra nanenjena sy nentina nanaovana ny hetsika eny dia hoe ny fanatotofana ny tany a teny andotam-penaka hoe nisy tany teo dia nitotofana dia iny no nentina ny tabatrabaina dia hoe nisy an'ilay aéroplanina force one vidiana dia tsy teo anatin'ny budget dia vidiana dia lahy nefa namidy ihany nefa amin'ny anarany reo le maramila misy azy militaire misy azy a dia nakaiza ny vidiny ary ny fahatelo farany a dia le resaka hoe génocide ny resako teo le hoe tamin'ny AV7 le tetsa Taninarenina hoe nitifitra 7 février ka ny AV7 ana ny 7 février zay telo zay a no nentina motif nanaovana an'isika mampitamberina ao azy fanontanianao tamin'ireny zany raha ohatra hoe nenjena afo zany za reny nanototra an'le tany teny andotam-penaka fa amin'izao fotoana zao manototra ny tany daholy a nisy ary tsy vitrany hoe manototra fa maka ny fanany tany ny hafa mahita an'ireo le olona madinina tsy manaka ediko atreo fotsiny aloha tanao na le teniny ary hoe zao zany hoe mbola mitohy le famitofana tany tsy ampy mako le teniny hoe hoy izy hoe raha mbola misy tany totofana raha dia ho totofako ary zay no narombotra ny olona tamin'izay ny force one effectivement nivarotra ny rzalaka théorina tamin'le force one to fa le force one namidina valomanana koa tsy fantatrako hoe ohatrinona ny nandafosany azy ary ohatrinona ny vidiny ka nakaiza ny vola zany fa vola vaiza midanina le force one to misy zone d'ombre entre an'le nividanana tamin'le nividanana voalohany aloha ohatrinona nividanana an'io nividanana faharoa ohatrinona nividanana an'io nandafosana an'le voalohany ohatrinona ny nandafosana an'io ya une zone d'ombre cher monsieur que vous allez devoir expliquer un jour faharoa ary ty efa nazavaiko fa aloha lotrizana ny teniny dia hitatsika eo nandreo mihitsy hoe tompony tany dia tonga fotsiny zao olona tonga dia mamaritra le tanyle olona alaina ankeriny anaovana amboletra tsy aivina fa tao aorian'ny fametra-pialany tamin'ny 7 martsa 2024 dia nanao sesitany tenany tany Afrika Atsimo marika Ravalomanana sy ny vady aman-janany. Ny volana Aogositra 2024 kosa izy no tafaverina teto Madagasikara tamin'ny fomba tsy fantatra toy ny alany tamin'ny 2024 ihany. tsapako zao tsika hoa tsy maintsy milaza ny marina tsika ary marina ihany ny lazainy milaza tsara izy teo hoe zafady milaza izy hoe ny tany sy ny force one ary ny AV7 no nanenjehina azy marina zay kanefa na izany naty zany tsy marika Ravalomanana kosa tompoko no nitifitra tamin'ny 7 février fa azoko ny expertise balistika ho a momba an'io raha ny aksa ny tira rehetrarehetra sy ny fandehany bala mitotona any amin'ny rindrina dia fantatra hoe avitatsy ny menga ny tifitra ary tavitatsy na ratadidinareo hoe midoboka be aloha zay vao mandeha ny tira rehetra satria nisy nanipy grenady zay tsy fantatra tia rehetra aftaony noemreo azonareo alao azava fa tsy Ravalomanana no nitifitra tamin'ny AV7 tamin'ny 7 février rehefa marina dia tsy maintsy lazaina fa tsy azo atao ny mandainga d'accord hidra amin'ny resaky mopera amin'izay tsika itanao Ravalo fa rehefa marina ianao dia miteny momba anao fa rehefa tsy mety dia mialatsiny atoko fa tsy afaka ny iray tsikombakomba mihitsy tsy nitifitra Ravalo le 7 février ary tsy nitifitra ny général Raoul nitsoahareo tao raha tsy hitan'izay nataony tao zany manko ny zavatra tedavy Andry Rajoelina atao zany sambosamborony ny olona dia hoe général Raoul zany nitifitra tao hoe général tsy marina zany toko tsy nitifitra zalahy
Ary tadio fa misy vérification ana-cartouche tao a. Davara. Eno ny resaky opera. Raha tovy manana rivotsika, point kely fotsiny resahantsika ahafahantsika manazava ny zavatra mitranga rehetra sy ny zavatra dinamika entin'ity mouvement ity. Manana olana tsika eo amin'ny fandaminana ny fahefana everitsika hoe ady gasy ny andaminana ny zavatra samihafa fa le ady gasy mihitsy ny tsy mety mahomby amin'izao fotoana izao. Ny zavatra Zay. Mieritseritsika hoe gasy malgache malgache zany ny tiany tenenina amin'ny fandaminana ny olana Madagasikara. Tena diso toko tsy vitantsika gasy. Problema dia zao. Le malagasy amin'izao fotoana izao tena very mihitsy ny sens de valeur morale MORALE sy ny valeur intellectuelle. Adihevitra anankiray ngeda be io satria hoe maninona ny intellectuel tsy mety miverina ny Madagasikara ny tena mahavoa. Satria Nandra no manjaka. Tijeny ny président, mpivarotra ronono ny président. Dia raha ohatra ianao manana etika, ametraka an'izany atao hoe ny zavatra nianaranao no tena hitondrana amin'ny firenena, tsy tafavoaka ianao fa lasa mpivarotra bonbon sucette na mividy écran na ordinateur ohatra ny razafinao nefa mba olona nianatra ihany. Razafinao efa ministre ny intérieur no teneniko. Mila mpanelanelana mahafatra-po ary impartial amin'ny malagasy. Sarotra ny fampizarana fitondrana amin'izany hoe Andry Rajoelina hiresaka amin'ny Marc Ravalomanana izany. Tsy ndeha hanetry tena ohatran'ny Hery Rajoelina ary mampianona hoe izay rangahy tsy hiditra amin'izany. Efa nareo aloha ny lany fa ataovy. Na ohatran'ny ataony nga professeur Albert Zafy hoe aleo fampiavana-pirenena ny raisinay. Tsy avy ao amin'ny palais mitsorohatra hoy izy mitira donc ça tient ce que vous dites. Oui, j'étais là, on était au Colbert, Terry ambony Terry zay mijery. Oui. Oui. Témoin vivant ho aza aty nahita. Manahirana moa ny tenen'era namana anankiray izay satria mbola velona izy. Rehefa mivoaka tao amin'ny Colbert zay, tsy marina ny hoe camion miaramila no nandroaka faty tao fa camion amin'ny commune. Zany hoe camion ny Andry Rajoelina zany. Camion amin'ny fivondronana tokony nandroaka tao miaraka tamin'ny pompier. Fa tsy miaramila. Davara. Izay niresahanao teo nalaitra anany hoe mitady hiverina ny tantara hoe nopera Ratovimananarivo Prosper Androany raha mahita ny zavatra misy satria tsy mipotrapotra ho azy fa Androany ihany koa moa narahintsika any Matoa Marc Ravalomanana natao amin'ny miara-manonja tao izay fandarana manokana mihitsy nanao révélation kely mihitsy fa i Sarkozy no nanongana azy tao anatin'izay satria nambarany fa tao misy an'ilay atosika hoe dimy zay moa no nambarany teo farany jerentsika ihany koa nefa n'le horonan-tsary teo dia niarsiveka. Anareo teo anivon'ny fiangonana katolika ihany koa dia miteny hoe ny mpanelanelana moa tamin'izany fotoana izany izay voateny le anelanelana taty Madagasikara anisan'izany i Dramé izay nambarany. Ny tsy ampy amin'izao fotoana izao dia ny de sy ny M sisa. Ny de efa miasa mankina fa ny malagasy ny tsikôpy hoe efa zavaiko hoe raha tianareo no alasan'io indrindrindrindra ianao miandry Natory Ravalomanana dia mety dia miteny ianao hoe mihotsodrano ny tanora anao ny zavatra fa zatsy anao politika intsony. Quelques semaines na mameko anio tadio izay teniko izay raha manaraka an'izay ianao. Fa raha vao tonga 2023 io ka tsisy olona mijoro dia izao ihany no mitrano. Ary amin'izay fotoana izay vao maika raisiko
tompona ndraikitra ny Ravalomanana. Miantso azy mihitsy manomboka mivoaka zany ny zavatra rehetrarehetra. Fantaniko voalohany aloha zany dia ny hoe ny katolika manomboka nandray anjara aloha ny 9 no makaty. Inona ny tena position katolika tao anatin'ny raha 9 matraka ankehitriny? Ny heveriny olona moa zany le hoe ahoana ny politika ny fiangonana zany, manao politika avy ny fiangonana. Ny vaovao mahafaly moa zany dia le hoe miandany amin'ireo mahantra, ireo voahilikilika eo amin'ny fiarahamonina ary miaro eo anatrehan'ny tsirariny sy ny tsy fahamarinana. Ary ataoko fa endrika politika sy fiarahamonina ngeza be ireo lafiny anankiroa ireo zay le hoe fa fanososena andreo madinika ary fanitsakitsahana ny rariny sy nitsiny. Ka ny fiangonana zany eo anatrehan'ny raharaham-pirenena dia mijery an'ireo lafin-javatra anankiroa ngeza be eo amin'ny fiarahamonindreo, ny madinika sy ny fanajana ny rariny sy nitsiny. Dia tamin'ny 9 angamba enitsika le fitarainan'ny olona samihafa tamin'izany fotoana zany sy ny antso nataon'ny iraisam-pirenena dia nahatonga n'iny fionan'iny teo an-taminena zany dia zay le hoe ahitadiavana vahaolana. Ary ny fiangonana dia mitady an'izay vahaolana izay foana amin'ny hoe fifandonana teo amin'ny politika samihafa dia nanelanelana teo foana amin'ny fiangonana. Fa na izany izy anefa zay le hoe mitady an'le rariny sy nitsiny ary fitsinjovana n'ireo mahantra sy madinika mandrakarina ny fiangonana. Manahirana Zao azavaiko tsara le izy zany. Ny tamy 2009 dia nahita ny fiangonana. Tsara ho fantatritsika rehetra aloha fa ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny eglizy, ao amin'ny fiangonana katolika dia misy vaomera, misy komity mandraikitra ny fiainam-pirenena. Ny fiainam-pirenena zany amin'ny ankapobeny dia voafaritra amin'ny hoe manao ny rariny ny mpitondra ary manao ny famarinana mitsinjo ny madinika. Tsisy eglizy na hoe fiangonana manana sampana fanampiny isan'andro san'andro mihoatra ny fiangonana katolika. FJKM no miteny eto fa tsapako zany. Zany hoe lasa manetsina banga zany ny fiangonana katolika. Manao ihany koa ny FJKM arak'izay tratrany. Fa ny zavatra itovizan'ny fijery ny fiangonana katolika sy ny firaisan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, any Madagasikara, dia ny fijerevana an'io lafiny, tsy rariny sy ny tsy fahamarinana io. Nisy io tamin'ny 2009 tompoko. Ny tsy firarahina amin'ny madinika nisy io tompoko tamin'ny 2009. Rehefa tia kôbôzy ianao dia milamina ny dossier anao fa mahazo bourse ianao sady lasa ny Chine no misy lasa ny États-Unis. Andehoran'izay ianao tsikotra. Zany hoe io tsy fahamarinana io tsy rariny io nisy tamin'ny 2009, misy koa izy amin'izao 2021 zao. Rariny loatra zany raha tamin'ny 2009 nasorona Ingara Valomanana ary anisan'ny joro ny eglizy sy ny fiangonana maromaro. Rariny ihany koa zany raha ohatra mitaky ny vahoaka hoe nasorona kosa raha Valomanana tamin'ny 2009 ho avy koa zay amin'ity 2021 ty, rariny loatra zay ary mahitsy zay. Saingy zao misy olona, karazan'olona zay mieritreritra amnezika zany, natratran'ny Alzheimer tapoka teo hoe zavatra nataony tamin'ny 2009 dia zany tsetsemana amin'ny fotaka takonana amin'ny zavatra hafa dia
ho adino mémoire publique hoe mémoire générale hoe ty olony ty koa ny nanao amin'ny tsirariny, ty olony ty koa raha ny tena misy tsy nanao amin'ny fahamarinana. Tiako tenenina amin'izany dia zao, mitovy lasitra ray ireo averiko aminareo indray zany, mitovy ihany izy roa. Dikan'izany, ianao ve efa lasa ty amin'ny 2021 andeha hiverina amin'ny problema ny amin'ny 2009 indray, dia ametraka an'ilay filoham-pirenena eo indray. Ka maninona raha dadabe Tsiranana mihitsy mifoazina, dia ohatran'ny ny any Indonésie, misy fety maty dia mivoaka mihitsy ilay olona amin'ny akanjo dia miara-matory amin'ny olona. Misy an'izany any Indonésie, any Meksika manko plutôt. Ny tsirariny nataondra Valomanana dia mitovy fa misy karbonetra kokoa amin'ny tsirariny ataony Andry Rajoelina amin'izao. Samy tsy mahazo nidina teny amin'ny 13 mai fa izay nidina teny amin'ny 13 mai na voalako na voasambotra migadra. Tamin'ny misy izany. Raha tsy efa tsy teo intsony Valomanana tsy hita daholo ny skandale. Ny Andry Rajoelina sotran'Andriamanitra hita daholo amin'izao fotoana izao. Mantsy raha mitentsika zany zao hoe episkopa Antanimena dia toerana asokajiana ny fiangonana katolika zany. Raha mijery ny horonan-tsarintsika izay hitantsika na rahantsika teo dia anisan'ireo consulté-ny mpanelanelana ihany koa ny fiangonana katolika mba tsy tena marina izany. Tsy ny fiangonana katolika ihany no consulté-ny diplomatie. Azonareo maka olona izy crédible dia consulté-ny any amin'ny toerana tokony consulté-na an'izany. Eto dia tsy afaka mamoaka anarana satria voafaritra amina secret par rapport an'izany ary tsy dia fanao koa ny mamoaka an'izany. Fa misy amin'ireo pretra ireo tena consulté mihitsy. Misy amin'ireo pastora ireo, surtout avy any amin'ny faritra, tena consulté mihitsy. Ary izay zavatra izay no mitranga amin'izao fotoana izao. Matoa ny teny an'izany mahafantatra. Izay zavatra izay no mitranga amin'izao fotoana izao. Fa tsisy resaka mihitsy ao tompoko hoe i Ravalomanana no anana chance hiverina amin'ny fitondrana. Négatif zany. Négatif. Ametraka veloma amintsika rehetra. Niezaka hanao izay faran'ny heriko hanazava aminareo ny tena hoe zavatra hisy sy ny misy sy ny nisy. Raha misy adinoko ialako tsy ny avy hatrany. Fa raha misy diso ihany koa izay tsy inoko dia mba eto ny hevitrareo ahafahana miady hevitra amin'izany. Fa raha ohatra ary mbola ho tianareo koa no hafantatra hoe fa ahoana no nahatonga an'i Ravalomanana candidat maire tao Antananarivo dia ho azavaiko aminareo koa hoe inona no nahatonga an'i Ravalomanana tao anatin'ny politika. Inona ny antony nanalana ny tompokolahy Pascal Rakotomanga. Inona no nahatonga ny Prime ministre Sila ho Prime ministre Andravalo ary inona no nahatonga anazy nitsambadika tany amin'ny Andry Rajoelina. Maro ny zavatra mba fantatry ny tena. Inona ny antony namorona ny Herzog Razafimaleo ny leader family ary inona ny tena mission an'izany leader family izany tamin'ny andro ny Andriamatoa Ratsiraka Tibe. Inona ny tena rôle joueny Andriamatoa Herzog Razafimaleo.
Matoa milazan'izany rehetra zany, misy dikan'izany fa tsy voandroany ahako tao anatin'ny sehatra ny politika ka laoko tonga zavaina aminareo dian'izao hoe mba misy kely ihany mba fantatro mandrapeona tanin'Andriamanitra daolintsika rehetra veloma tokoka.